Sanametrany ireo tanora eto fantaniana mahakasika ny fanendrena ministra sy mpiasa mpanjakana ambony. Si candidat ministre tsy voantso mihitsy. Io zany dia tsy ho voavaly. Tena tsy voavaly io. Fa mankahery foana aza kivy a. Pila yariko manina. Tsy zany tena izay. Fa tiako tenena amin'ny azakivy a, ny andraikitra moa zany a, io avy amin'Andriamanitra. Fitaovana daholo ihany ny olona mampanao sélection sy ny sisa, fa mety misy andraikitra hafa natokan'Andriamanitra ho an'ireny olona reny, fa mety tsy androany dia androany. Fa ny azo koa lany roa minitrako. Afaka ny micro. Fa mino fa raha ohatra tena fitiavan-tanindrazana ny antsika, raha tsy tafitra tamin'ny anankiray mbola misy hafa eo a, mety ahafahana manao ny andraikitra ihany koa. Chef de région mety hoe anankiray no raisina, nefa mety hoe telopolo na efapolo no voaray dia no candidat dia tsy maintsy hoe misy ny tsy voaray zany, dia mangataka compréhension. Mba tia tenen'ilay tsikivy zany dia hoe aza mijanona amin'ny fitiavan-tanindrazana, fa misy sehatra foana io. Tafiditra tao anatin'ny fanontaniana napetraka ireto tanora génération Z reto ihany koa ny mahakasika ny tetikasa Varamata izay nampaberesaka ny maro tatoato. Dina lehako tany Washington dia fihaonana tamin'ny Banque mondiale sy ny Fonds monétaire international. Tsy nahazo andraikitra aho hanao négociation momba ny Varamata. Tsy marina zany ny vaovao nivoaka fa nisy fifanarahana momba Varamata natao tany Washington. Tsy marina iny. Fa rehefa miresaka tsika moa tsy maintsy manontany an'iny kosa ny Amerikanina. Hoe ahoana ihany io, ahoana ihany io satria $1 milliard io projet io. Tsy nisy zavatra nisoniavinay tany tompoko. Fa io moa zany fifampidiniana mbola mandeha. Satria ny Amerikanina zany miahiahy izy hoe volanay engagé ao $1 milliard. Dia inona ny vahaolana? Zay le resaka any. Inona ny vahaolana? Satria mikatso ao le vola. Azonareo a. Fa tsy mbola misy fifanarahana avy amintsika sy avy amin'izareo. Zay fotsiny no momba an'iny. Nandritra izao fihaonana teo amin'ny Premier ministre sy génération Z izao no nilazany Premier ministre Mamtina Rajunarson fa omena andraikitra eo anivon'ny primature ireo tanora. Anisan'izany fanaraha-maso ny asan'ireo mpanatanteraka, eo ihany koa ny fitantanan-draram-panjakana. Dia ny tanora zany ampidirina anatin'ny sehatra fandiniana sy fanapahana hevitra eto anivon'ny primature zay. Ny tanora koa rehefa miteny hoe primature dia tafiditra ny gouvernemanta, satria zany lehibe ny gouvernemanta. Ny tanora koa dia mpanatanteraka, acteur. Zay le hoe mena andraikitra ianareo tanora aty anatin'ny administration. Fa averiko foana méritocratie. Zay mendrika mandray ny andraikitra. Anala-baraka ny tanora iny rehefa tsy mendrika raha tanora be kolokolo no mena andraikitra tompoko lasa tovovavy ohatra zay lasa miteraka olana dia lasa sorenana sady io ary fa mena andraikitra le tanora nanondrana aza misy raisina antsony ny tanora. C'est méritant. Fa tena mpanatanteraka ny tanora. Ny farany tanora mpanara-maso, contrôleur. Zay ny natonga ny tena le sehatra tena tokony hatsangana ihany koa gardien de la révolution no terme tokony voaboaka any. Mety hoe anahirana zay satria hitovy amin'ny Iran. Gardien de la révolution mety misy anarana afaka ometsika anazy. Azonareo arahana maso ny fanatanterana ny politika ny fanavozana. Ilaza moa ny Premier ministre fa azo tazomina amin'izay teny no teneny ny tenany. Ka raha misy ny tsy tanteraka dia mananjo ireo tanora antany ny antony tsy nahatanterahany ny teny izay nomeny amin'ny alalan'ny fifampiresahana mba hialana amin'ny fifampizarazarana hoy hatranambara ny Premier ministre Mamtina Rajunarson. Maria namofa nahatra ora maro ny fihaonana teo amin'ny Premier ministre Mamtina Rajunarson sy ireo fikambanana tanora
izay natao tetsy tsy mahazo arivo. Nisy fisamborana isan-karazany. Nisy fisamborana isan-karazany. Manao ny asany zay manao an'izay ho hitantsika ho ihany fa leny hatramina tonisy frantsay ara. Vazaha. Nisy frantsay ara voasambotra momba an'io. Resahana be deaibe ho niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy misy folo hoe otra mahatsiarotsatro nalaza be misy tamin'ny fotoanandro ta ohatra hoe tatsy Comore taty izy misy hoe barbouze tamin'izao fotoana tamin'ireny fotoana ireny. Bob Denara ny tena champion zany taty amin'ny faritra misy atsika aty. Ka ny verina kely amin'le fitsarana fa rehefa avy eo tsika mety ho tafaresaka an'le frantsay ihany. Verina amin'le fitsarana zao no tena ilana zao fitondrana zao mampiseho miariary tanteraka mihitsy zavatra anankiroa. Voalohany ireto voasambotra reto tokony mazava tanteraka ny momba azy satria izay ny fanavaozana. Mazava tanteraka ny momba azy sy ny fiampangana azy sy ny fitsarana azy. Ary zao de efa miseho tokony efa miseho lany ny ezaka ho amin'izany hoe fahaleovantena ny fitsarana zany. Tsaroko fa tamin'ny tabataba fahaleovantena fitsarana ihany tamin'ny fitondran'ny professeur Zafy Albert tezitra be professeur. Zao zala fahaleovantena fitsarana zao aza mpitsara reo ety ataony ko areo mahazo fahaleovantena eo. Zay ny tenin'ny professeur tamin'izany. De samy mieritreritsika mpitsara zany syndicat-ny mpitsara itsika tena tsika mihitsy no karazany misy tsy fitokisana momba n'le hoe mpitsara. Io tokoa no mbola miditra ihany amin'le fitondrana Andriamanjaka ny fitsarana de anisan'le zanaka Jean Paul. Zanaky mpitsara ary zanaky mpitsara atsy zanaky mpitsara itsy aroa zanaky amin'ny sapana hafa koa misy an'izany any amin'ny zandary any amin'ny polisy any amin'ny miaramila any amin'ny fampianarana any amin'ny misy an'izany daholo. Iny zany zavatra ray sady efa mahatonga ny olona inona moa filazan'ny nepotisme filazan'ny vazahany iny ray iny faharoa manaraka zany Rajonary mampianatra somary namaly ny professeur Zafy ary na tsy niona sy tsy mifankahita ary izy tamomban'izany no sy rajonary mampianana andray hoe de samy mandeha amin'ny feon'ny fieritreretany amin'ny conscience-ny. De eo le conscience tsisy arofanina manko eo indrindrindrindra tsisy arofanina ary tsisy miaro amin'le baika avy any ambony le mpitsara. Ka eo mba azo ny fitsarana avoaka ve ampahafantarina ve hoe ahoana ny nahazahoany Rajoelina nirotsaka ho vidiana nahazahoany hoe malagasy izy. Zany ange anisan'ny zavatra tokony iseho tokony ampahalalana be sy maro hoe nisy zany tsika ange tsy mody akobokobonina any ny zavatra de rehefa avy eo miverina indray. Ka eo tsika zany no mipetraka rinona ny tenin'ny professeur Zafy rinona ny tenin'ny président Rajonary Mampianina nitany feom-bahoaka sy ny fitsaram-bahoaka momba ny fitsarana sy ny mpitsara tsy ho lany fotoana hiady hevitsika hoe rafitra ty ny olona sy ny feon'ny fieritreretany ny toe-tsainy tsisy azo singaniny reo fa izy daholo. Ka tsara dia n'izao rehefa ohatra hoe ataontsika manomboka volana meny ny fikaonandom-pirenena inona ny tematika momba ny fitsarana. Ny tematika de le hoe inona daholo zany ny lafik-hevitra tena ampiova sy anavao ny fitsarana de alefa hodinian'ny vahoaka any. Tenin'ny prime ministre ny hoe rehefa resaka ohatra zany hoe momba ny fitsarana de tsy hoe ny samy ao amin'ny fitsarana hoe ny mpitsara ny avoka sy ny anona ihany no hiady hevitra sy anao fikaonan-doha fa zay rehetra voakasika io de avelao zany ny tematika momba ny fitsarana voafaritra mazava tsara any amin'le tena manova zavatra manova ny fomba amin'ny fitsarana ary alefaso any amin'ny vahoaka ikaonan-doha ny vahoaka any. Anaraka dokam-barotra kely tsika de manohy fandarana orinjay ary. Mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny 7 ora maraina omena ora ihany aloha ianao
eo ampiandrasana ny antsona mary Constant Ravelson dia ampierinasa aloha zany ny PDS eto Antananarivo renivohitra. Ny PDS no voatendra moa zany dia ny alohavan'le hoe didina avoaka ny taon'ny filakevim-panjakana tamin'ny 7 marsa ny amin'ny hoe averina raha amin'ny fitinana zany dia averina foana le fifidianana tanterana tamin'ny 2024 dia averina ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra. Dia tonga amin'ny fanendrena PDS tamin'ny herin'ny larobieriny moa zany izy nivoaka ary dia nandray ny asany tamin'ny talata teo zany ny PDS. Efa misy antony nefa aloha dia horaisina ny antso miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba ny vahiny. Izaho koa ny fandiniako fotsiny resahako za manao analyse za tsy manohitra ny fanavaozana, tsy manohitra zay mpitondra eo. Aga hoe lay mpitondra fanjakana farany tampony le fanjakana farany tampony le filohan'ny fanavaozana ny repoblika tsy misoratra ao anaty constitution kanefa nomena mandaro taona ary mahazo ny fahefana feno mihitsy ny anana ny filohan'ny repoblika azy efa vitam-bahoaka fa le ambony tsy anaty constitution tsy an'izany nefa ny farany tampony napetrakatsika amin'iny fa le ambony aty dia ao anaty constitution daholo na ny assemblée na ny ACC na ny fahefany dia misoratra anaty constitution dia eo zany manahirana saika hoe sao dia mba ary monsieur le père ray mitakiny olo io hoe rehefa rafitra fanavaozana ny repoblika ny lohany dia tokony rafitra fanavaozana ny repoblika daholo manaraka ny hatrany amin'ny farany ihany fa tsy mbola hoe rafitry ny 4e république ihany ny toeriariana ary averiko tsara zay rehefa rafitry ny fanavaozana ny repoblika président de refondation de la république farany ambony dia tokony hoe assemblée nationale de refondation de la république koa zany manaraka sénat de refondation de la république koa zany manaraka ACC de refondation de la république koa zany manaraka dia amin'izay izy mitohy zay ngambany amin'ny faharoa lay anao concertation zany tsy fantatro marina inona le thématique resahana fa raha nova lalam-panorenana tsikany dia za mieritreritra ohatry zao hoe rahanao lalam-panorenana zany toko tsy mila anaovana concertation zany ny andaniny ery fa miady mafy anaovana état fédéral ny atsy mbola mitady hoe anao état unitaire zay ihany manko ny fantatro typana république raha mbola état républicain dia zay roa ihany zay ny fantako hoe nazy manao état fédéral nazy manao état unitaire ao anatin'ny reroreo nefa mbola misy régime mandray hoe régime présidentiel régime parlementaire régime semi présidentiel dia zany eritreritiko hoe asivy mivory any rangaro rehetrarehetra re samy manao anazy dia constitution vitany no ateriny any amin'ny fanjakana dia tonga dia élection constitutionnelle ny atao jelany noarahana fa ny manahirana anaty Facebook aty lasa fampidina foko ny hitako ao dia manahirana be ka tsy haiko zay ve le nanaovana analyse sa zavatra hafa le anaovana concertation nationale saotra tompo ny amin'le hoe rehefa président ny refondation dia assemblée ny refondation azotsika atao nge zany tamin'ny heriny angamba nylazan'iny hoe natytsika natsitsika maimbo amin'ny olona le assemblée sy le député vokatry ny nataony hatramin'izay azotsika atao tsara no manao azy hoe nareo koa mba manao vara ho hitanay hoe assemblée de la refondation de la république teneno anay ahoana ny hevitrareo dia lazao zay tolokhevitrareo momba ny ohatra momba ny haute cour de justice ohatra momba ny ohatra hoe ny ahoana moa zany ny fahefany ny fisarahany fahefana eo aminareo mpanao lalàna sy eo amin'ny mpanatanteraka ka raha avoiny avao aminareo azonareo atao avy hatrany dia arahabasoa ilaina mbola atao any amin'ny constitution dia alefaso amin'ny concertation nationale fa mpamijoroanareo mba tena miavaka hoe izahay izao tsy kioto fetsy sy maka fotsiny ohatry ny hatramin'izay mpiarakomanato ihany mpitsikiombako-mbato ihany fa izahay izao dia tena de refondation de la république koa fanavoazana ny république n'izay ny saininay sy zay ny andraisanay ny karama be tsy toko tsy foroana melomany malagasy anay hatramin'izao aona tahina kely efa misy antso raisinary aloha miaraba isy midritroka allo manao ana salama toko miaraba tompoko salama le raharam-pirenena amin'izao fotoana zao ohatra mpanipaka ohatra vava no manoka ihany le zava-misy amin'izao fotoana zao satria ny antony zao raha mialo ihany raha velona sofirokonya zany zava-misy hatramin'izao momba ka ihany raha vela sy ny mahakasikazy na mpananana na ny mpianakaviny na ny zava-misy ato amin'ny tanàna misy voapisika na ray ty anaovan'le fitarana fanendesy fa le za kely ny tolona atao amin'ny GZ
atao azalama feky ary tena tena mafy eny raha misy raha tokony hikaranazy zasy raha misy raha mavororo eo zasy kely reo zasy mba natolérance amindreo reo coloniel fa ampiasa azy eo mangina hoe inona maro raha tena zava misy fa mampilamaleta tanany fa raha midena le zava misy atao anaty Facebook atao hoe efa mandeha dia mandeha ny adipoko ary tena maharitsority na ampiny anao azy apetraka ao ny amin'iny dia fa le okevitry india costara verso zay tsy moa zany fa mitovhevitra mihitsy raha raisitra amin'ny akapobeany akapovenany da mpanaraka ny ady hevitra ataonao eto amin'ny radio ty amako dia fahitako anao olona filtre eto zany hoe olona manan-kevitra ianao fa tsy mahazo fanjakana mihitsy zay fahalalako anao dia avoakanao foana ary tenenao foana le hoe ty atao rarahana eo efa tsy mampitovhevitra amin'olo zany satria ny raha-pirenena ka tokony atoko politika mitondra azy zatinao natokony oatra raha tokony mihitsy ka raha-pirenena ka tsy juzikevitra aminao azy ka fa zano mirahaso anao ihany fisotranao rahaso le hoe frustré anareo ho an'ny velany moa mijery raha ao amin'ny fitondram-panjakana zao de hoe de ao amin'ny fitondram-panjakana ika zao ny heviny sinsisa de zao ndray raha tsy anatina fa eo amin'le hoe raha natoko ahitsika kosy ny fitenenako teto tsy manao mifady atoko zany mihitsy fa hoe fampanjakazakana antoko ary no lazaiko ary tamin'izany repoblika voalohany de fampanjakazakana ny PSD reo ny nanodidina n'le nahazo ny fahefana faratapony raha tianao amin'ny fitenitsika ankehitriny de reo ny mafiahany atramina mera kely PSD aria nanina ria kodaoda ria manjakazaka amin'ny mpampianatra mibaiko zandary ohatra satria izy PSD de nandimby an'izany ny arema de nandimby ohatr'izany de io ny efa rany amin'ny mapara fomba fanjakazakany mapara io hitanao tsara angamba fa tamin'ny fifidianana Ramatoa député aria faritra angamba tany amin'ny atsimo antsinana tany angamba izy iny mibaiko sy maminga vinga chef Cisco hoe nahoana ny mpampianatra ny tsy nabaikonao nasainao nandeha nanao fifidianana nanoana mapara zay le hoe fampanjakazakana antoko fampanjakazakana antoko zany kosa fitondran'Andriamanjaka zany fa tsy repoblika mihitsy ary tsy tenerano amin'ny firenena zany fa raha hoe ny olona hoe ny atoko no mitondra za koa ary tsy ohatray fa hoe olona ny fampiofana ary efa manana fiomanana efa tafahomana anatina antoko no mora mandray mora ahoana moa zany mora mahay fitondrana ny tany sy ny firenena ake eo indrindra no mampatsiaro ana zavatra satria tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina de zay le hoe resaka fanjakazakana toko zay mihitsy izy zany mety tao anatin'izay le lalatsaina fanjakazakana toko satria novaina arakaraky ny zavatra napetipety le fitondrana teo aloha zay ny anato ny lalàna teny anivon'ny vondrom-baoka paritra eo averika le izy nandeha zany zao tany amin'ny 7 de hoe zay loalistra tamin'izao fotoana zany rehefa vidina teny amin'ny ben'ny tanàna de raha tsy lany zany le loalistra iny de lasa mpanolotsaina izy zany rehefa avy eo de tao zany de nandeha de lasa koforoka tao zany satria samy lasa ohatrany hoe ny ombala tsy roa ambala raha teny malagasy de avao de nikitihana indray le lalàna hoe misaraka indray dia zay mirotsaka ben'ny tanàna lista hafa zay mirotsaka ho mpanolotsaina lista hafa de lista roa samy hafa no fidina dia misy nandrotsaka lista nandrotsaka mpanolotsaina fotsiny fa tsy nanana ben'ny tanàna de zay indray zany teo de rehefa avy eo indray novaina indray le ohatrany tamin'le farany teo moa zany de hoe lista miaraka indray ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina dia rehefa tsy lany zany le tête de liste de efa tsy lany moa zany izy eo anatin'le izy mazava loatra de io zany le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao de ohatran'izay koa resaka fanendrena délégation manokana hoe tsy ampy nisy an'ny zay moa zany lazany tsy ampy nisy an'ireo vita fefana manokana amin'ny fitandraram-panjakana ka dia afaka atao sivily ny filohan'ny délégation tamin'ny andron'ny fitondrany Rajoelina
velona daholo Tamin'ny nitrangany zany io. karazana fanovaovana lalàna zany de raha nainga tany amin'le 2014 020 zany de tonga hatraty amin'ny 2024 002 raha ny lalàna ny feny votraboaka faritra Fampanjakazakana ny atoko zay zao ny amin'le fitondrana ny faritra otrony commune ialany fotsiny zao le hoe olona voasedra ary niofana momba ny fitondrana ny lafitany ny administrateur civil zany no tokony ho PDS de foanandrajoely iny satria aizara ny anaovany ny tsy maty manotany sy ny mpanao kolokolony sy ny sisa raha tsy do raisina aloha ianao miaraba tompoka manao any miarabe ohatrany hoe vongo nefa mba tsara ny misy constaration iny toko tamano rafikely bola fondraky ny sakarazany ndraiky tena vi tsara misy amin'ny zavatra ataony ajiva tony teny zao tao ny basotilara fankesiteny ekeo nefa letendradiek ifa arasina de ty misy zavatra vaovao ataon'le fitondrana fa de ny rajona fotsiny ny atao de zany tena zany tena zanany zany zay de fanefa titereseka zany hoe forongo zany fa manaraka zany mba resaka reny amle constitution manière de publiciste tano fazany resaka iny extra de natondrakiraka tamin'ny bokonien bokomena sisy miaraka nivotra bokomena sy izy ary ny constitution zay koa zany fitondrana de fédéraliste etiany ralamy izy zany de lamby fédéraliste etiny lamby anakara talo de bola amizay tisy manafova sady mitondra le présidence izy mitondra le bokony de tondrateviny zay no mampeteny iny zaba fara hoe raiky ampy conseil tonga samy tantarany azy eny ary misaotra le teo alohanao koa mako de niresaka le constitution sy ny fomba everany hitondrana azy le fikonan-doha moa de hoe fikonan-doha pirenena ka alao hiteny daholo ihany momba an'izay everiny hoe fifampitondrantsika eto Madagasikara eto fifampitondrantsika any amin'ny faritra fifampitondrantsika any amin'ny commune fa arakaraky ny veritsika hoe fifampitondrantsika any amin'ny faritra zany hoe le fahefana isaky ny faritra ange mety mampiova ny fandaminana ny atraty atapony io tsy aingatsika amin'ny teny prantsay hoe fédéral le inona fa amboaritsika amin'le iveratsika malagasy azy aloha avy eo manampahaizana mandrafitra avy amin'iny fa manjary fikoanan'le mihevitra hoe manandoha eto amin'ny firenena raha tsy zay fikoanan'le lohan'ny firenena fotsiny ny any ambony latabatra any manao fa le etaetany isaky ny faritra tsika manko manao hoe efa andeha adipoko zao ie rehefa ohatra hoe ho adoboka avaty ambony foana ihany ny fomba fifampitondrana amin'ny faritra rehetrarehetra de azagaky tsika rehefa ohatra zay aty ambony aty voatsikera foana noho ny amin'ny fokony eviny fa ny resaky tsika de zava-dehibe mihitsy ary ao anaty sosokevitro anankiray zany fa ny androany aloha efa tena satria dodina hoe amin'ny volana me manomboka le fikonan-doha momba n'io constitution io koa zany momba ny lalam-panorenana ary asiko tsindrim-peo manokana hoe ary momba indrindrindrindra momba ny fifampitondrana amin'ny faritra décentralisation de alao koa hisy ko tena thématique zany hoe alao hisy loha hevitra mazava tsara edikevitra anaovana fikonan-doha isaky ny faritra trany amin'ny fokotany mihitsy momba an'izay momba inona tytsika hiditra amin'ny fahefana isam-paritra iny tena manovatra ty atapony iny mako ary na ny fomba hitondrana fifidianana eto amintsika ara miova hoe miainga avany amin'ny fokotany sa milatsaka avany ambony daoary raisina ny atsy manaraka miraba tompo nanaoana sarosarotra ny fifandraisana daoary efa misy antsy voninafy andray ary miaraba tompoko salama e allo eny ary ya faly mirabany arahaba tompoko radio faly mirabanao misy salama tompoko
mbola tetsy aminany any izay ne le izy efika nandro zany tsy hoe ahoanina kategoriana olona anankiray zay tianao tady lalana tokana aloha de bangonao am'izay le izy fa ny any mametraka fanontaniana ahoana moa ny fomba fikarakarana fiantsona an'le olona hamonjy ny fotoanandro izy ao antsona isaky ny fokotany ve izay ve raha tena izy izay tamin'ny fotoanandohan'ny tanora teo manko be mihitsy ny menimena société civile ny menimena ny fefika menimena ny tsisy ny menimena hoe iza dahoana ny fomba nitsona fa tsisy olona aty aminay mihitsy misy be ny tanàna ny vahiny tsety teny koa fa tsisy olona avy any amin'ny tanàna farisahidiny be ny tanàna iza ary zany zao olona atao amin'ireo tanora reny atrona atao le savaranandro engane mba isy valiny ao amin'ny primature androany zay fa zay mihitsy le izy tena tsy mangarahara ohatran'izay ka tsy namany miazakazaka ao ambany fanjina hiany isika raha ohatra ka ohatran'izay satria lasa lala tokana hevitra tokana ho an'ny olona de azo fa ho an'ny azo fitondrana ny katsakatsaka an'izay ao aorianao zay le zavatra tena ohatrany hafahafa ty zavatra ty tokony mangarahara sy mipetraka aloha tena hoe miafefika emana izy na société civile ka mba nikarakara mihitsy raha ho akinina amina ministère anankiray ny ministère ny fanavozana no nanao anazy ohatrany mandeha ila ihany isany hevitra zay no matora mandeha ila mihitsy fa ny mahatonga le mangarahara nge raha tena hanao de miainga amin'ny isapokon'olona isapokotany de ao no misy lohevitra momba ny tanora ao no misy lohevitra momba ny lampanorenana lohevitra momba ny fitsarana sy ny sisa ao anatin'izay arak'izay takatry ny olona ao amin'ny fokotany io zay tsisy afaka miteny tsony hoe tsy tanora avy any aminay io na ahoana io fa le natao hatramin'izao nge tsy maninona nge ohatra ny karazana hoe fanaitairana hevitra fotsiny fa za zao miandry hatramin'izao hoe mba misy ve tematika zany hoe mba misy ve le lafokevitra tena misongadina hoe tena tokony akana ny hevitra ny fikonan-doha satria miresaka an'izany ianao zao somary verina ambony latabatra indray mikasika an'ireo arenakibon'ny tany ohatran'ny hoe nandefa ny lizy moa teo anivon'ny fitondram-panjakana taorian'le diany tany Malabo tany tany Centrafrika de le nandeha tany filoafana vozany le hoe nijery le famokarana solika sy ny sisa satria zareo manana an'izany de rehefa tonga taty le tany amin'ny farany herinandro tary zany le tany Tuliara de nisy an'le roplanina anankitelo tonga anao fitsirihana roplanina amin'ny orinasa atao hoe Bravura anao fitsirihana andreo hoe toerana mety misy azo arenakibon'ny tany eto Madagasikara de nanampifanazavana moa zany misy ny arenakibon'ny tany amin'ny hoe lay angondraikitra na ny donné ananatsika hatramin'izay de ohatrany hoe ambangovangony fotsiny ihany de nisy le fanomezana andreo taratasy fanomezan-dalana ny orinasa anao fitrandahana karazany hoe document na papier administratif fotsiny nefa tsy fantatro amin'le toerana na misy na tsisy fa am'izao zany hoe mifamadika am'izay le atao hoe rehefa azo ny angondraikitra avy amin'reto sidina ataon'reto roplanina n'le orinasa Bravura reto dia fantatra zany hoe amin'ity toerana ity de misy volamena ka raha ohatra zany mahazo an'le taratasy fahazon-dalana anao an'le hoe permis d'exploitation na tsy haiko zay aneo zany efa mety efa tsy exploration tsony zany satria efa vitan'reto ny exploration de efa fantatra zany hoe ato le toerana nanaovana lizy de miverina izy de miverina hatrany amin'ny varamata sy ny mpanohitra an'izany sy mipomba an'izany moa ny raharaha ankehitriny de zay le hoe atao ahoana ny amin'reto arenakibon-tanytsika reto mety any anatin'ny fikonan-doha hoe zany no resahany misy satria manko zao le izy le hoe anay io raha ho an'le hoe mpivoy an'le rafitra hoe aloha zay no hitadina ny faritra misy anay de atao ahoana le izy ady hevitra be mety tsy ho vita mihitsy io ary mampifanolana be ady hatrany any amin'ny firenena sasany any ampitan-dranomasina any io resaka arenakibon'ny tany sy ny fitrandahana sy ny ataontsika hoe orinasa zay mety hitrandraka lesy ahoana taloha raha izy aloha fa mety hotoizana kely iny arenakibon'ny tany iny rehefa aveo miaraba tompoko allo eny ary miaraba anareo salama tompoko rahaba tena misavitako da niadin'ireny soka izy ty soka ombako manana ihany de eritreritao hoe inona mihitsy le lafokevitra tokony hoentiny mipetraka any ambany rehetrarehetra any zany mba ingandy adevitra ho aty amin'ity hoe concertation nationale aty amin'ny botombearahana aty zany fa ohatrany hoe ny zavatra misy de le hoe adrevy le teneninao zany marina hoe eo fanavozana ikena zany
mety moana io fa tena tokony mba handeha am'izay tena tokony ho izy keo le izy satria raha hoe atomboka zany zao le concertation nationale dia la fikevitra ohatrany ahoana ary zany noetrana miainga tokony azavo zany ary zany tokony isin'le hoe naninona moa tsy ina le président tany faly mbola hoe rehefa mitsangana indray le république fahadimy zay vao hopidigina le président fokontany nefa tokony izao zany dia efa tokony hipetraka any am-fokontany mba hampamafy mandidy vahoaka mihitsy amin'ny zavatra tiany ho lazaina rehetra ka amin'izany nafahana manangona ny hevitrany hoe anambarana azy hoe ireto zany no fanakaikaiky amin'ny tininy rehetra atao dia ohatr'izany zany no tokony fa zao zany ohatrany hoe misotra mandeha makaiky izy io zavatra anankiray teny hoe nibrito voateva fotsiny zao le hoe resaka aeroplany na mantatra ny Madagasikara amin'ny arenananandrety tena zany zavatra efa miendrika zavatra hafa mihitsy indray zany raha pitsy sy ravaka pitso raha mahatika mpanao politika tompo dia fa zavatra hafa mipetraka zany raha pitsy sy ravaka marina no mety tsara ny fahalalan'ny aren'ny Madagasikara fa eo anatin'ireo voanjo sy ny karazana anahirana zany zavatra zany ka misy zavatra tokony tena jerena fa tsy lasa any amin'ny teatry reny ty dia ireo ny ministera hoe kolotsaina sy ny filazana olona atao hoe ministra enao reny fieny tena ataonao misy lelaka amin'le manjaka teny tsy voahevitra mbola afaka manohy ianao rehefa avy ao efa nisy fanamarena any mikasika an'iny resaka hoe tena asany tokony amin'le hoe ministera resaka kolotsaina teo efa ny voaresaka kely any iny fa ny amin'le hoe savoritaka be ohatran'le zavatra misy amin'izao fotoana zao savoritaka be hoe le ohatran'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tsy gagana satria izy ty efa tonga amina ady mihitsy mifofoaina ny sasany mifanagadra ny sasany efa zay aloha ny zavatra misy le eo indrindra no netrikitrihana hoe tokony fantoka tanteraka amin'le fanavozana ny repoblika isika efa tsy any amin'ny fait divers isika amin'ity top radio ty nge efa matoana antsika ny raha jerena hoe 2025 tsika nanomboka ary tany aloha elan'izany septambra zany no nanomboka nifantoka amin'ny resaka hoe repoblika mifantoka amin'ny resaka hoe mila fanovana de mba engaviana dia alao ifantoka amin'izay foana le vahoaka alao ifantoka amin'izay ny le lazain'le mpiainy teo hoe mifanaritaka ohatry ny ady renkisoa alao ifanaritaka any ady rembo izy miady rembo fa le fanavaozana fa io ady rehetrarehetra io no iainantsika mandavataona mandritry ny taona maro rehefa tsy tafafantoka amin'le fanavaozana tsika zany hoe any amin'ny fikaonandoam-pirenena zany aloha zao daoary efa misy antso vonina da ampidiritsika izy ary miarabe salama tompo teny allo eny ary oy efa teo afa miverina am'le concertation ihany za zany ao mafisiko ny hevitro hoe raha resaka lalam-panorenana tsy tokony anaovana concertation nationale zany fa samy manony anazy ihany zay tianao de état fédéré tany miterana resaka mpanjaka sy inona samy manao de atotro ho laniny vaoaka sy tsy maintsy laniny iny fa amiko raha ohatra hoe anaovana concertation de hoe ahoana momba ny fifidianana ahoana momba nyty resaka fananantany ty fa za zao gaga misy suivi party isaky ny hoe fananantany fa tsy fantatro hoe natsona ve le olona victime tamin'ny ady tany za tompo koa de nisany victime any ady tany raiky amby folo taona fa de varina mihitsy monsieur Constant olona maty tany 1929 no avy tany miady aminay taratasy fandovana ty amin'ny 2015 efa presque 100 taona zany le olona mavita fandovana zala resinay ihany izy makany amin'ny domaine ianao 2019 zay mbola mahasifika situation juridique an-tany ary lazainy fa tao anaty boky ny nakanan'io 2021 rovotra ny boky isa zany nandrovotra ny boky nohoany voalavo tao ary presque ny misy ady tany de rovotra daholo ny boky iza mandrovotra ny boky ipiasa ny domainenao ange manao an'izany
malaza mihitsy hoe mpiasan'ny domaine de faharoa amin'ny fanaovana kolokolo eto Madagasikara fa rehefa mivory zareo to zareo domaine stopo ihany hitako any a resana tamin'ny hoe tanin'ny colon raha mbola misy tanina colon eky de mbola tsy maleo teny zany Madagasikara fa mbola misy tanina colon zany mbola tany kolonialy dika zany am ka inona kay tsy anaovana fanjakana hoe foana daholo ny titre ny colon rehetrarehetra aloha satria tsika tany maleo teny fa le fivoriana tsy hainao manao inona za raha ohatra anaovana concertation ny rafim-pampianarana io mila anaovana concertation resahana tamin'ny hoe corruption de za mametraka hoe ka le olona manao corruption za mbola tsy nahino izy gadranao corruption hatramin'izao ka le olona manao corruption nge tsy miasa aminazy akory le lalàna misy fa tsy ampiarinako izao mitsy ny constatation keto Madagasikara arakaraky ny akely ny alatra nataonao no mampigadra anao fa miakatra ambony ny alatra nataonao ianao tsy migadra zay ny constatation hitako mangalatra koa ianao migadra telo volana fa ny mangalatra amina miliary tsy migadra misy fotoana tompoko doary fanamarian'ny olona zany amin'ity resaka tokony isin'ny teny hoe adihevitra lalina amin'le hoe anova inona marina tsika vao resaka teo moa momba ny tany fandraisantsika kely teo ihany a momba ny amin'ny arena ekibon'ny tany mahakasika ny tany daholo zany rehetrarehetra zany ahoana ndao aloha raisina ianao miaraba tompoko allo ia miviarana kely raketsy aminany momba le resaka fiara manidina sy le arena kibon'ny tany eny ny arena kibon'ny tany any natao hotsandrahany fa le izy raha tena maiky ary tsika nanona be ohatsy ninona ro tsy afaka atao manaikitra ombo mitsangana le izy lasa loha be de am'izao fitena fotoanany hoe am'izao fanarenana an'izao république zao izy fanavozana zao fanavozana fotoanany hoe zao ijerenana tsy aloha hoe ny fifidianana sy ny lalam-pandrenana ny oentina mandeha manakojakoja an'izany mandeha mikarakara an'izany raha ohatra ka zay lanim-bahoaka eo no asena manao an'izany fa itsika lasa za tena miorokoditra mihitsy maheno an'le izy ro planina vahiny vena le jery point stratégique sy ny zavatra misy amin'ny Madagasikara de fa entin'ny mody any aminy moa ny vokatra fikarohana rehetrako tena mampisangambola any le izy tena tsy ny hafahafa aloha io ary ny aéroport sy ny portsika fa ny Chine frantsay nampiarana ny vahiny tratrana point stratégique atsika ohatran'ireny efa manahirana mieritseritra azy itsika lasa ohatran'ny lasa loha be ohatran'ny zavatra zao zao ny FFKM efa misitona manao teny fanairana koa ary tena marina le voalazany FFKM ny FFKM président FFKM zao miteny tsisy voafidim-bahoaka teto fa tokony hoe manao ny expédition na firy courant ny tokony masony zao fitondrany zao de mikarakara fifidianana sy ny kompiona andeha amparitra zay ny tokony atao fa lasa ohatrany lasa miazakazaka bitsy efa misadavera manoitsika rehefa aveo